Savan'Andriamanitsika, Monsieur le Président, tratratra ty androany ity ny fidehibebe moa zany dia tafavelona somatsara eto amin'ity lampa-panjakana voadia aloha zay misaorantsika Andriamanitra dia afaly mandray anao eto koa zahay izay nanao ny atao hoe interimo zany fidely azy ny zanarak'izay azo natao Monsieur le Président tasomana andraikitra izay legioma taminay mety misy tsy tonga lafatra fa nanao ny natao arak'izay azo atao zany andraikitra azy rehetra dia tonga moa ianao zao dia miarabanao lany somatsara raha terizina zany toko vazovazika iray Monsieur le Président hoe ohatra manala fanadinana efa mivoaka ny resultat amin'ny ofisialy zao efa afaka zany fanadinana efa filoam-pirenena ianao fizarana diplôma sisa manaraka tavela dia cérémonie tsotrafotsika zany fa enao zao no filohan'ny républicaine Madagasikara dia mivavaka ho anao avita be ho an'ny tanindrazana fa betsaka ny nataonao nandritra ny mandany teo aloha fa zay mbola misy matoky fa mbola avita be noho izay ianao dia mivavaka ho anao ho amin'izany avita be ho an'ny tanindrazana zany dia mivavaka ho anao sy ny ampiarakolongo ny fahasoavan'Andriamanitra zany. Dia mitsotra ny ilay ragavarimarina izay nisahana moa ny andraikitra mahafoam-pirenena fisotroerana tao anatin'ny fotoana ny karakarana ny fifidianana. Eto dia misotra manokana sy makately azy izay nanao an'izany andraikitra izany tao anatin'ny fahitsiana sy ny famendrehana indrindra moa tao anatina vanim-potoana izay azo lazaina ihany sarotra satria tena fotoana mila ametrahana sy nametrahana ny fitoniana sy ny filaminana teto amin'ny firenena ary azo lazaina ankehitriny fa totosa somatsara zany ary zay misaorako manokana anazy tao anatin'izay fotoana fohy nefa azo lazaina hoe lava ihany satria dia mason'izao tontolo zao mihitsy no mijery taty Madagasikara na dia teo aza ny fikasana zay fikasan-dratsy hiezaka ny ampiseho endrika ratsy eto amin'ny firenena dia voasahana antsaka sy anava sy araka ny tokony ho izy izany an'izay nisaorana manokana noho ny fahaiza-manao noho ny fahintsiny ary indrindra noho ny famendrehana izay nasehoanao dia mankasitraka makatelina satria mila olona mahitsy, mila olona vonona, mila olona say ihany koa ary mametraka ny lama sy ny fandamina ty firenena ity. Ankehitriny moa zany dia totosa somatsara ny fifidianana teto Madagasikara ary ho totosaina amin'ny asabotsy izao ny lanonana lehibe fametrahana ny fomba ofisialy
an'izay hoe cérémonie d'investiture ao atao zay. Eto dia miteny-po zany fa handray vahintsika ary mahay mandray vahiny ihany koa ny vahoaka malagasy ao anatin'ny filaminana ary ao anatin'ny famindrena ihany koa no anaovantsika an'izany lanonana zany satria betsaka ireo vahiny izay matoky manohana any Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny hoavy ao anatin'io cérémonie d'investiture io na lanonana fametrahana fomba ofisialy amin'ny mahafoan'ny repoblika dia hoavy eto ny président ny Union africaine izay filohan'ny Comore, hoavy eto ihany koa ny président ny SADC izay filohan'ny Angola. Hoavy eto ihany koa ny président ny BAD na ny Banque africaine de développement satria moa Madagasikara dia anisany tena manana tetikasa betsaka isika ary efa niresahako taminy ao ny ireo fanaovana barrage hydroélectrique mikasika ny famokarana herinaratra zany mba ahafahantsika mandroso aingana, ao ny mikasika ny fambolena, ao mikasika ny lalana dia hoampiana ary hojerevana akaiky daholo ary manamarika ny fahavononany BAD no tena ankalazana aty. Tiako ny mampafantatra fa ny fandaharam-potoana ireo filoha-pirenena sy ireo olona nasena rehetrarehetra taty ireo dia tena feno dia feno avokoa satria ny président BAD zao dia mbola vory izy any afrikany fa hoavy eto ary ny ampitsony izy tsy maintsy makano andandray fa noho ny fatotrisany any Madagasikara, noho ny fahavononany hiara-iasa amintsika dia hoavy eto daholo izy ireo. Androany zao dia hoavy eto ihany koa nalefa ny filoha Xi Jinping manokana mihitsy ny vice-président ny parti sy ny vice-président zareo zany hoavy eto Madagasikara miaraka amina délégation mafonja dia mafonja. Ny président ny Angola efa 60 ny olona hoavy eto ary mbola misy koa filoha-pirenena hafa, filoha-pirenena avy ao Mozambique, filoha-pirenena Zimbabwe, filoha-pirenena maro avy any Guinée Bissau sy ny maro izay tsy voatanisako, filoha-pirenena ao Maurice ihany koa sy ireo délégation maro avy amin'ny firenena maro hatrany Europe hatrany États-Unis dia betsaka zany no hoavy eto. Manamarika zany fa manamarika hatransika ny fiara-miasa amin'ireo firenena vonona ny ara-iasa amin'ny Madagasikara ary indrindra ho afiangantsika faraka zegny ny fampandrosoana ny firenena ity indrindra amin'ny fitsinjovana an'ireo manjinika sy marefo fa ao anatin'izay ihany koa ny fanaovana ny foto-drafitrasa lehibe izay anatsova oka tsy ajanona ihany koa izy ireny fa indrindra ny tetikasa ao ataontsika dia eo manodidina eo amin'ny maha-olona sy itsiny bebe kokoa ny vahoaka malagasy. Fa dia mamerina ny fisorananao général Ravalomanana tamin'ny fitantanana ny firenena, fametrahana ny fandalinana ary izany no ilatsika satria tsy ilaina korotana ny foana eto amin'ny firenena. Raha tena te handrositsika dia ao anatin'ny filaminana no tena ampandrosotsika an'ity firenena ity. Raha manana fitiavan-tanitrasa antsika tsirairay avy dia mifanampy, mifanohana ary mifampimentanana fa tsy mifamingana na koa anakorotana ny firenena. Noho izany dia mamerina mbola ataoko anatin'ny kabary ihany fa dia misokatra amin'ny olo-pirenena rehetra izay manana fitiavan-tanitrasa ary tena vonona soa ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fampandrosoana an'ity firenena malatsika ity. Manaraka izay ny président sy vadinao mba ho marika fitsofan-drano manao afaka ho an'ny tanindrazana dia misy fahatsiarovana tombotsay fiara-miasa teto aminao. Tsotra dia tsotra izy misy le président fa fogna kaza zava-dehibe. Tena azo marika izy.